irantsika fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy voary asina. Iny ary fadiaraka izay fikirarenao izay ny fandarina vokilantsika ny famitatanana aminao indray ankehitriny. Isaraka indrindra ianao efa mivonobonina sady iomakomana indray ny tonkilantsika indray amin'ity anio ity nakaiza aloha ilay boky ilay nirainao tamin'ny atoandro iny izao dia natao nakaiza naverina tamin'ny fitoerany mahafinaritra izany. Eto avy akaikaiky hatrany fa rehefa mandeha nirantsika eto amin'ny onjam-peo dia azontsika raisina tsara mihitsy ireny sady mihitsika nokalitra mbola tsy hainao tsenjery. Ndao aloha iara isaotra ny tompo isika ankehitriny mbola hamelany antsika tafiaraka eto indray. Mankasitraka anao ny fonay Andriamanitra noho ny fitantananao fiainanay dia mbola hamelanao anay ihany koa ankehitriny hiaraka ato anatin'izao fandarina bokilantsika izao. Misaotra no fandaminanao fotoana rehetra afaka mandray afaka ny andray izao tononkira izao indray izay amin'ity anio ity dia afanao mandrakarivo izay Andriamanitra raha andalo izao krismasy 2024 izao indray mba raha andalo izao krismasy izao indray mba tena tsy andalo fotsiny aminay ane izany fa anavaozanay fanolorantena ho anay, anavaozanay fanolorantena anay tsirairay avy ho anao Jesosy Kristy. Misaotra Tompo, amen. Hira anankiray tsy vaovao fa efa teo ihany ny hirantsika amin'ity anio ity fa mety hoe misy izao sasany mety izay vao naheno azy ndao atolotra anao ny hira ary izay dia ho raisika nitongira fa ny mikaly ny hirantsika amin'ity anio ity dia ny tropetra fanantenana, ny tropetra fanantenana.
hirantsika izay ny lohateny hira ve Noely tsy miangatra, Noely tsy miangatra. Ndao ary horaisika ny andiny voalohany. Andiny voalohany. Mifalia, mifalia, mihobia, mifalia, mihobia, miravoa, miravoa, izao, izao, faindro, faindro, ny mpamonjinao, ny mpamonjinao, mifalia, mihobia, miravoa, izao, faindro, ny mpamonjinao. Midina an-dalana. Ilay Jesosy, ilay Jesosy, namorona anao, namorona anao. Injao, injao, mandona, mandona, ny fo, ny fo, hiditra ao, hiditra ao. Midina an-dalana. Miverena, miverena, ianao ka modia, miverena, ianao ka modia. Ao anaty fonteny satria, satria. Midina an-dalana. Miandry anao, miandry anao, ilay tompotia, ilay tompotia. Midina an-dalana, midina an-dalana. Aza avelanao, aza avelanao, hamakiloha, hamakiloha. Teo anaty fonteny rahatoa, rahatoa. Midina an-dalana. Aminjavatra, aminjavatra, mety holo, mety holo. Izay ny andiny voalohany. Averika aminao izay andiny voalohany izay. Mifalia, mihobia, miravoa, izao, faindro, ny mpamonjinao. Ilay Jesosy namorona anao, injao mandona ny fo, hiditra ao, miverena ianao ka modia, satria miandry anao ilay tompotia. Aza avelanao hamakiloha, rahatoa, aminjavatra mety holo. Ndao hitramin'ny isan'andinitsika ary. Isan'andininy. Fa Jesosy, fa Jesosy, izay tsy miangatra, fa Jesosy, izay tsy miangatra, no manampy sy mampianatra, no manampy sy mampianatra. Midina an-dalana.
didy masina hizorana, didy masina hizorana, fifankatiavana no hajao, fifankatiavana no hajao. Izay ny isanandiny. Averiko aminao izay isanandiny izay fa Jesosy izay tsy miangatra no manampy sy mampianatra. Didy masina hizorana, fifankatiavana no hajao. Tahitra amin'ny andiny faharoa isika ary. Andininy faharoa. Dia lazao, dia lazao, ary koa ambarao re, ambarao re, ireo manodidina anao, manodidina anao. Midina an-dalana fa ho afaka ny adinao, ny adinao, satria Jesosy no momba izao, Jesosy no momba izao. Midina an-dalana avy handrodana, avy handrodana ka hanavao ao anaty fonteny ity midina an-dalana avy hanaisotra ny otanao, avy hanaisotra ny otanao. Midina an-dalana ary hanolotra fiainana vaovao, ary hanolotra fiainana vaovao anaty fonteny anao. Midina an-dalana ary lanitra ho lovanao, Izay ny andiny faharoa. Dia averiko aminao izay andiny faharoa izay dia lazao ary koa ambarao re ireo manodidina anao, fa ho afaka ny adinao satria Jesosy no momba izao. Avy handrodana ka hanavao ity, avy hanaisotra ny otanao, ary hanolotra fiainana vaovao anao, ary lanitra ho lovanao. Izay ny tonkirantsika ny mikalo azy moa dia ny trompetra fanantenana, trompetra fanantenana. Ndao aloha averina aminao ny rary dia aorian'izay kosa averina aminao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany tonkirantsika.
mifalia mioby miravo fa indro ny mpamonjinao lay Jesosy namorona anao inzao mandona ny fo idrao mivereny ianao ka mody satria miandry anao lay tompo ty aza velanao amakiloha to amin'ny zavatra mety loha fa Jesosy izay tsy miangatra no manampy sy mampianatra didimasina izorana fifankatiavana no atao dia lazao ary koa ambarao re ireo manodidina anao fa ho afaka ny adinao satria Jesosy ny momba izao avy androdana ka hanavao avy anaisitra ny otanao ary hanolotra fiainana vaovao ary lanitra olovanao. Zany tokoa no ahatongavan'i Jesosy Kristy hanolotra fiainana vaovao ho ahy sy ho anao ary tsy miangatra hoe ho aniza na ho aniza ihany fa ho an'ny rehetra tsy misy akanavaka ny famonjena izay nentin'i Jesosy Kristy miandry anao izy ankehitriny dia izy ilay avy androdana hanavao hanaisitra ny otanao efa miandry Jesosy Kristy efa mandondona miandry ny amoanao ny varavarana fa izy ilay efa niteny ao amin'ny Apokalipsy 3 ny andiny 20 manao hoe indro efa mitsangana ny varavarana ka mandondona raha misy mihaino feo ka mamoha varavarana dia hitrao aminy ka hiara-sakafo aminy ary izy amiko. Jesosy Kristy nanambara izay amin'ny Apokalipsy 3 andiny 20 dia aza miandry elintsony ary voay varavarana mandondona amponao Jesosy Kristy androdana hanavao hanaisitra ny otanao ary hanolotra fiainana vaovao vavaksika. Misaotra Jesosy Kristy fa ianao ilay Andriamanitra no nanaiko tonga olombelona mitondra ny famonjena ho anay hanavao ny fiainanay hanaisitra ny otanay hanolotra fiainam-baovao ho anay. Misaotra fa lehibe ny fitiavanao anay lehibe ny famindraponao aminay ary tena maharo-po aminay ianao dia indreto izay Andriamanitra avozy tanteraka ho anao ary ny aty anatin'ny fonay ny any anatin'ny sainay Diova izay mba homendrika anao. Misaotra ry Tompo. Amen. Farantrany koa fandana boky ilatsika tamin'ity androany ity azonao atao hatrany mandeha fanososikiranao miantso amin'ny 033 14 792 08 033 14 792 08. Raha ohatra hoe tsy afaka miantso ianao afaka mandefa message kosa ianao any amin'ny MP Facebook Voahary Tahina VOAHARYTAHINA. Misaotra ny amin'ny famitantanana, misaotra ny amin'ny sosikira alefanareo mankasitraka indrindra manaraka indray arasitaka ny tompo. Raha ohatra hoe tsy naharaka ianao tao anatin'izay tonkirantsika izay dia hitanao any amin'ny YouTube ny Radio Voamasoa, YouTube Bokirantsika ny tonkirantsika tamin'ity androany ity. Samy ho tahin'ny tompo ary isika rehetra. Jesús
natolotra antsika teo ny boky kirantsika fandarany radio vaovao masoa niarantsika tamin'ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy voary asina.